Miarahaba tompoko. Androany dia andao raitsika hiresaka momba ny zava-nisy nandritra ny herinandro lasa izay. Ary ho fakafakaintsika ao anatin'izany koa ny toetra izay tena ananantsika malagasy izay tsy afaka hovaintsika ary tsy afaka miala amintsika hatramin'izao. Fa mialohan'izay rehetra izay dia azadino ny miabony amin'ny sainantsika dia ohatran'izao ny fanaovana azy ary azadino ihany koa manisy j'aime ny izay alefantsika eto amin'ny saina Wata Gasy. Ndao ary. Tamin'ny herinandro iny dia nalaza tato amin'ny tambazotra serasera sy teto Antananarivo ny fidinandalambe izay nataony vadiny Maherilanto. Raha tsy ahivana dia i Andriamatoa Maherilanto izay efa nimponja noho ny fitakina sy ny fanehoan-kevitra teto amin'ny tambazotra serasera izay manohitra ny fitondrana misy ankehitriny. De mbola ao anatin'izay fitakina izay ihany no antony iray izay nahatonga ny vadiny Andriamatoa Maherilanto nidina teny amin'ny kianjany 13 Mai niaraka tamin'ireo olona maromaro mba hitaky ny fiovana araky ny voalazan'izy ireo satria manko tsapa sy hita ary tena hita mibaribary fa mijaly tena mijaly ny vahoaka malagasy ankehitriny hanika na ny vola hividianana sakafo hohanina aza mila tsy ho hita. Izany fijaliany vahoaka malagasy izany dia tsy eto andrenivohitra irery ihany no mahatsapany izany fa hanika hatrany amin'ny tontolo tambanivohitra sy ny tantsaha aza dia tena hita fa mijaly tena mijaly ny vahoaka malagasy. Ny sandany ariary raha teo moa mitotonga na hatrany hatrany fa ny sandany vola vahiny dia tsy mitsahatra ny miakatra. Ka ny fanontaniana mipetraka ary moa ve tena izay fitakina noho ny fahatsapana fijaliana zay no nahatonga ny vadiny Andriamatoa Maherilanto no nanao fidinana teny an-dalambe sa misy antony ara-politika hafa ao ambadika izay? Moa ve tena tsy mahita vahaolana tokoa ny mpitondra fanjakana amin'izao olana izay mianjady amin'ny tany sy ny firenena izao? Raha ohatra ka mahita vahaolana ary ny mpitondra, inona ny antony mbola mahatonga ny fiandrasana ela handroso izay vahaolana izay mba hialana amin'izao krizy lalina izay mahazo ny vahoaka malagasy izao? Raha tena misy ary ny vahaolana, maninona tsy tonga de aroso avy hatrany fa tsy andrasana ela toa lasa kopakambava fotsiny? Raha voaniditra teo amin'ny fitondrana manko ny mpitondra fanjakana ankehitriny, zavatra tao an-tsain'ny malagasy rehetra dia ny hoe zay vao tena handroso ity Madagasikara ity, zay vao tena ho lasa lavitra ity firenena ity. Amin'izao ary, moa ve tena izay tokoa ny zava-misy? Ajanoko hatreo aloha ny momba iny resaka politika iny fa zao ary, tsika malagasy dia vahoaka izay isan'ny tena sarotra atao indrindra eto ambonin'ny tany. Toy izao ny antony. Itsika malagasy dia vahoaka tena isan'izay tena hipokrity indrindra eto an-tany rehefa nataony fandinihana. Satria nahoana hozy ianao? Isika dia tsy mba mahay mankasitraka ny tsara vitany hafa. Isika dia mora manadino. Raha ohatra ka nisy nanao ny tsara, mihoatra ny tsara teny am-piandohana, rehefa misy indro kely iny aty afara dia iny indro kely iny tena indrahindraintsika ary iny tena tadidintsika. De ny ankabetsahantsika dia tsy ny vahaolana no aroso fa ny fitsikerana hatrany no andanintsika fotoana. Ny eo amintsika samy malagasy, raha ohatra ka misy zavatra tiany ilay olona sy zavatra ilainy ilay olona anankiray any aminao dia hainy mandangolango sy metsara velatsihy aminao. Rehefa manaraka ny sitrapony ianao dia tena mahazo point tsara ary tena anao ny tena izy. Fa raha vao anao zay tsy manaraka ny sitrapony iny dia tsiny ny asesiny. Zay le tonga fitenenana hoe namako ianao raha vao misy patsa. Ny ankabetsahantsika dia tsy mba tia mifanampy fa ny mahafaly antsika dia mihomehy ilay namana rehefa rendrika. Hanika opa sy latsa no asesiny sasany. Raha izay toetrantsika izay ara tsy miova dia hoeza ary tsika ity hoeza ity nositsika ity. Ny fialonana no manjaka eto, ny tsikera vararaka fa tsy mba mahazaka namana roso. Raha tena ampiandohana ianao nanao zavatra iray dia ny olona ray tanàna ny tsikeranao fa rehefa tafa kosa ny zavatra noketrehanao iny dia zay anao vao hoe akamanay iny, tena fiertenay iny, zany hoe fiatsaram-belatsihiny be dia be. Da ny mbola tsy tara ry hava malala dia ovay le toetra, ovay le fomba fijery raha te ho lasa lavitra. Mahaiza mankasitraka, tohany ny hafa, tohany koa ny tenanao. Izay sy zay ara ny momba ny videontsika androany eto amin'ny Wata Gasy, ry tompoko lasy tompoko vavy, ka dia mankasitraka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Aza dino ny miabony amin'ny sainina antsika dia aza dino ihany koa ny manisy j'aime ny video izay ao alefanay eto mba hafahanao manaraka video mitohitohy tsy tapaka eto. Fa ny fanontaniana farany dia ny hoe tena manjaka tokoa ve ny demokrasia eto Madagasikara sa demokrasia sarisary fotsiny ihany? Raha eny dia azavao ao amin'ny commentaire, raha tsia kosa dia inona ny vahaolana mba hahatonga izay demokrasia izay mba tena hanjaka tanteraka, mba hahatonga ny fitondrana tsy hanao didiko fehy lehibe na koa tsy hanao ampihimamba. Sotra to. Rivoka Malagasy, fotoana zao. Ndao tsika iaraka isalahy fa mety
tanana hampandrozy ty nosy malalatsika ity na izaho na ianao samy tomponantoka fampansoana ny Madagasikara. Ori mpitondra fanjakana asa mity gasikara tanindrazana malala ivavahagna ny tsy manaranare gologolo ty gasikara mba noso fa tsy latsika fara ny fitiavagna anao tsy miala